Lalambe mikodana Antananarivo Toamasina manimba tontolo iainana COP 29. Délestage miverina amin'ny tanjany. Bobotany faefatra nahitana trangaroana pesta bubonika. Arrivani Zuma faharoa amby roapolo ny volana novambra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MBS asaina ampanajanainao anaraka ny vaovao atra amin'ny farany. Ny pejy finoana no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao. Ny farana androany ny isantaona ny fifoazana fahavalo amby telopolo teny amin'ny Atobo Betesda Ambohibao. Fitombavaka lehibe no tanterana tao amin'ny fiangonana Luterana Ambohibao no namaranana izany ary mpiandry zato mahery avy amin'ny fiangonana FLM manerana any Madagasikara no natokana tamin'ity fotoana ity. Faniry Andrenarivo sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriana izay vaovao izay. Koa aza menatra ny joro vavolombelon'ny tompontsika ianao. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahavalo tapany voalohany. Tenin'Andriamanitra nitondrana hafatra sy fampaherezana ho an'ireo kristianina, mpitondra fiangonana sy mpiandry marobe, tonga nanatrika ny fanimpom-pivavahana, namaranana ny isantaona ny fifoazana fahavalo amby telopolo teto amin'ny Toby Betesda Ambohibao. Tsy mora ny asa fanarandia ny Kristy, lalana feno sedra kanefa raha mijoro sy manohitra ny fakapanany kristianina dia ivoaka ho mpandresy. Fotoana sarotra riava lalovantsika ankehitriny mahakasika eny amin'izany fijoroana ho vavolombelon'i Jesosy Kristy izany. Maro nefa ny aloha lalanatsika tamin'ny fahoriana, ny fijaliana, ny fanaratsiana, ny fanarabiana fa mihamahery vaika izy amin'ny anvelantsika ankehitriny. Tombosoko mangina eo amin'ny fiainatsika ny vesatra izany tsy fahafahantsika mijoro ho vavolombelon'i Kristy izany na miteny na miasa. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika tsy misy riavana firenena anankiray ka miaraka amin'Andriamanitra no tafavoaka velona amin'ny fitantanana firenena. Tsy misy mpitondro na iray aza miaraka amin'izany maha-kristianina ka mijoro vavolombelona izany ka ho tafavoaka amin'ny fitondrana firenena. Tonga niara-niombavaka teto amin'ny FLM Ambohibao ho famaranana ny isantaona ny fifoazana ny filoham-pirenena teo aloha Marika Ravalomanana izay isany nanometanana tamin'ny fanamboarana ity fiangonana ity. Nankahery sy nitondra hafatra ho an'ireo mpiandry anjatony notokanana ny tenany. Faly tena faly mihitsy mahita an'ireto mpiandry vaovao reto le zato. Inareo zay fa liambina tsy ao ao avy aho. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika ianao. Raha amin'izao vaninandro misy antsika izao dia tsy menatra intsony ny olona fa matahotra. Koa aza matahotra ny joro vavolombelona sanatria vava tsy mandika ny amin'ny baiboly fa mitahotra ny tena betsaka ankehitriny amin'ny lafiny maro samihafa. Aza menatra aza matahotra io vavolombelon'ny tompontsika isika. Manino amin'ny tena izany belabe satria hitako isako mandeny dia na mijoro ano hoe mpiandro zay ohatr'izao dia matahotra. Mety tsy fahadosoana fa misy antony maro hoe reto nareo eto amin'laoko reto tena mahafaly ahy mihitsy. Aza dimy mihitsy ary Madagasikara fa tsy miady amin'ilay olontsika ny olombelona fa miady amin'ny fanahy ratsy. Momba antsika mandrakariva Andriamanitra fa mila fasahiana izy, mila fijoroana. Ny fanapahan-kevitra toy izany no tena ilaina. Ny fasahiana mijoro tena vavolombelona. Ny afatra be tiko atao dia enganeka mba tena hitatra sy androsiko mandrakariva ny fiangonantsika. Naharitra herinandro ny fankalazana ny isantaona fahavalo amby telopolo ny Toby Betesda. Nanomboka ny 15 Novambra izany ary ny farana androany 12 Novambra. Pastora marobe avy amin'ny fiangonana Luteriana sy ireo fiangonana rahavavy hafa no tonga nanatrika ity fotoana ity. Na tonga solotena koa ireo toby lehibe efatra eto Madagasikara dia ny toby Ankaramalaza izay miray amin'ity Toby Ambohibao ity, ny Toby Sotanana,
ny toby Manoltrony ary ny toby Farimena. Eo amin'ny tontolon'ny politika kosa indray dia komina tsara tantana fanadiovana tanana sy fanajaliana ny lakandrano, fanatsarana ny fisitrahana rano fisotro madio santionany amin'ireo fandarana asa ho fanarenana an'Antananarivo renivohitra hoentiny antokotiko Madagasikara sy ny kandida larana faefatra Ravalomanana Tojo ary ireo prailista amin'ny dia ny mpanolo-tsaina izany. Nampafantarina tamin'ny ponina teny amin'ny boriboritany voalohany ny votoatin'ireo fandarana asa ireo ho an'ny androany. Ndorantsika ny tatim-baovao mahakasika izany. Salama nene o larana faefatra Itondra fanovana sy fanantenana ho an'Antananarivo renivohitra no tarigetra ho an'ny antokotiko Madagasikara. Ny fisiana fandarana asa mazava voavolavola araka ny zava-misy ny fotony no anatrarana ireo tarigetra ireo. Ho fampafantarana sy fampielezana ireo hevitra voizin'ny candidat team eto Antananarivo renivohitra Ravalomanana Tojo dia nanao ny rodobe niaraka tamin'ireo mpikatroka team boriboritany voalohany no tarihan'ny solombavambahoaka ao an-toerana Maître Anitra Razafy Manantsoa androany. Satria ty ny tena ikarakarany tanàna ty. Tena zavatra rehetra tokony atao mahatsara ny tanànatsika. Zay tonga avy atao aloha fika. Makasitraka? Varsi. Tsika rehetrarehetra tonga amin'izay tanjona irina dia miraso matsara rehefa tonga amin'ny fotoana. Zay no izy ka. Mizara ho faritra folo ny boriboritany voalohany ka teto amin'ny faritra fahaefatra manana fokotany maromaro no nolalovana sy notsidihan'ny isam-baravarana na mpafantarana fa lahara-pahamehana ny fanarenana ny tanàna Antananarivo ka ao anatin'izany ny fanatsarana ny fifamoivoizana, ny fanamafisana ny fandriampahalemana sy ny fanazavana ireo lalankely, ny fanatsarana ireo foto-drafitr'asa ho amin'ny fidiovana sy fahadiovana ho an'ny fanatanjahantena sy ny fialamboly sy ny maro hafa. Ny natao androany moa zany dia fidinana ifotony fanaovana porte-à-porte sy fanetanana ny olona ifidy ny laharana faefatra Ravalomanana Tojo sy ireo mpanolotsaina tanàna moa zany. Ato anaty bobotany voalohany moa zany mizara zone folo izay dia zone 4 no nale androany. Zone 4 io dia ahitana fokotany maromaro Ambodisotry, tetezana Voany, nahitana ihany koa avaratezana Bekiraro dia mifara aty amin'ny Manaritsotsika amin'izao amin'ny teny zao tsy mifarana zao toandro zao fa mbola ito ihany ny fanetanana maro samihafa ifidy ny laharana faefatra Ravalomanana Tojo amin'ny fidiana bentinana amin'ny 1 Desambra ity. Itoy ary tsy hijana araka izany ny fitetezana ireo faritra 5 ambiny ato anatin'ny boriboritany voalohany mandritry ny fampelezan-kevitra irosoatrany ny fanentanana mba hisiany ny fanantenana sy ny fiovana ka ao anatin'izany koa ny tsy maintsy andraisan'ny olom-pirenena tsirairay andraikitra amin'ny alalan'ny fanefanany adidy ny androm-pifidianana. Faisan'ny boriboritany beponina indrindra eto an-drenivohitra ny boriboritany voalohany beponina marefo ihany koa anefa ity distrika ity kanefa tsy manana afa-tsy topitsaboana fototra faharoa miisa roa monja ihany. Manoloana izany dia miezaka manampy ireo ponina ny antokotiko Madagasikara amin'ny alalan'ny fizaham-pahasalamana maimaim-pona. Nanotrona izany ny filoha nasionaly ny antokotimo ho an'ny androany. Tato-baovao.
Teto Manarotsoa, faritra faefatra ato amboribory-tany voalohany no nitobiana nanaovana fizaham-pahasalamana mamaim-poana. Fikarakarana ny ativava toy ny fanalana nify no nosahan'ireo dokotera mpiara-miasa amin'ny antoko-tiky Madagasikara. Mamaim-poana avokoa ny fitsaboana sy fanafody omenareo marary tonga tetỳ an-toerana. Isany ao anatin'ny fandaharana asan'ny kandida Ravalomanana-Tojo eto Antananarivo renivohitra ny fanatsarana sy fampitaovana ary fampitomboana isa CSB2. Fijerena ny ankizy aleo manao ohatr'izao zavatra mipakany amin'ny fiainanareo toy izay hoe mizara vola satria raha ny consultation fotsiny président hoe manao fitsaboana mamaim-poana moa zany dia lafo be. Ny akamaroan'ny olona tsy manana izany vola zany entina mandeha makany amin'ny dokotera dia mahazo fanafody mamaim-poana izy dia mbola tombony be ho anazy zay. Dia ohatr'izay koa ilay fanalana nify hoe raha ny manala nify anankiray raha tiany manala nify mora indrindra 10,000 sy iray alina. Dia nefa misy olona be dia be eo manala nify 2, 3, 4 misy manala hatramin'ny 10 tena hoe manararaotra mihitsiny. Dia hoe tsapan'ilay olona zany hoe aleo makasika anazy toy izay hoe vola zarazaraina hoe iray alina 10,000 hoe satria mbola misy fanafody sy mbola mahazo yaourt koa izy avy eo hoe. Azona manampy bebe kokoa sy mampitombo ireo marary tsaboana nomezana fahafaham-po azy ireo dia niantso ireo malala-tanana ny filoha nasionaly ny antoko Ravalomanana marika ho fanampiana ireo mpiarabelona hoy izy no antony izao hetsika izao. Zao mandalo aty mijerynareo aty omaly tary amin'ny 5e niaraka tamin'reto ekipan'ny médical nreto makasitraka anareo ekipa médical le dokotera sy ny mpiara-miasa aminy tena faly mahita hoe mamonjy ny malagasy to azy ary eto zao dia tia manarotsoa ampovoany tena faly tonga aty aminareo aty tsy le ankizy marary mafaly aby mahita anareo mahatsiaro hoe mpiarabelona tsy afaka misitraka an'izany hoe fitsaboana sy an'izany dia vandenareo dia eto dia tena makasitraka anareo tsy tonga izay resahana fa dia mbola manao antso avo foana mo ho an'ireo olona manana fanafody ianareo le mpivarotra fanafody reny mba omeo re izay mba azonareo zaraina ho an'ny hafa ary indrindrindrindra mba ahafahana mamonjy an'ireto mpiarabelona amintsika reto fantatra fa misy manana ary efa resina meza isorako be da be mihitsiny tsy very ny fanomezanareo na kely ara fa tsy maintsy tody any amin'le zavatra kendrentsika dia anasoavina mpiarabelona eto koa dia makasitraka ny premier arrondissement zay tarihan'ny maître yantra zay député vahoaka zany tena olona zany dia ondreo vitanareo androany ary mbola manana fanafody tsisy tony mavita ny androany aloha ay tsy maintsy tady foana tena matao vonjyaina izao asa izao hoy ireo mponina izay nankasitraka ny hetsika. Ny tondra ny tia mijery amin'ny fahasalamana ty mahafinaritra le izy satria raha hoany amin'ny dokotera ianao zao tsy maintsy mandoa hoanina ie misaotra ny tojo Ravalomanana fa mahafinaritra be ny zavatra atao noho ny aretina any moa noho ny tsy fanananay vola mahafinaritra le izy tsara dia misaotra azy tanteraka fa aingana izy mba hotapapetraka tsara eo amin'ny toerana. Izy lony tsara satria afaka makao daholo ny olon-drehetra ary tsy mifidy politika io zany fa natokana ho an'ny vahoaka Antananarivo rehetra zany. Misaotra ho an'ny monsieur le maire zany nanao an'ity hetsika mamaim-poana ity dia miantso antsika hifidy an'ny Tojo Ravalomanana numéro 4. Isan'ny lahara-pamehan'ny kandida Ravalomanana-Tojo ny sosialim-bahoaka eto an-drenivohitra ka isan'izany ny sehatry ny fahasalamana. Ao anatin'ny vatana tomady tokoa mantsy no misy ny saina matsilo ka azon'ny mponina mamokatra sy miasa androsoana isan'ankohonana ka hipaka amin'ny firenena. Mbola eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay atrandry dia nahitana trangana pesta ilay atao hoe bibonika atao amin'ny boriboritany faefatra raha ny fanazavana nataona mpitsabo iray androany. Fotoana mampirongatra ity aretina ity izao ka tokony samy hitandrina ny tsirairay mitaky andraikitra avy amin'ny fanjakana ihany koa izany hijerena vahaolana hoy ny fanazavana fanadadiana eo amin'ny sarisina tsara ny tahiriny. Aretim-bavony, tosidra ary gripa ireo no aretina tena pazony mponina eto amin'ny fokotany Anosy Mahavelona raha ny fanadiadina. Raha nanomboka tamin'ny valora sasany maraina ny fitsaboana maimaim-poana teto amin'ny ity fokotany ity tamin'ny folora izay nandalovana teny an-toerana dia efa nahatratra raiky amby zato ireo olona lahatra hitsabo tena. Fizaham-pahasalamana izay nokarakaran'ny kandida Ravalomanana-Tojo tamin'ny alalany antoko-tiky Madagasikara ao amin'ny boriboritany faefatra nanamafy ny mpitsabo teto nandritra ny fanadiadina
fa ankoatra ireo aretina voalaza fa pahazo ny ponina dia nahitana trangana pesta bibonika miisa roa teto amin'ny tifokotany ity. Mila fitandremany rehetra izany raha ny fanazavany mpitsabo. Arak'izay toerana izy zay dia tsy fahampitsakafo zany a dia ny gripa zay ny tena be lehibe aty fa ny zavatra anankiray tena nitsongadina tao zay dia nahita ny suspicion na peste zay. Tena mila fandraisana tanana aingana dia aingana le izy dia fanetanana ny vahoaka ho amin'ny fahadiovana. Ny tena mampalahelo zao dia lasa nitsoaka le olona vao nahary eo alefako any amin'ny hôpitaly izy. Eo zany le tena manahirana zany amin'izao fotoana izao. Fantany tsara mihitsy vao miditra hôpitaly dia vola. Dia nefa le efa mividy tsy anana an'izany izy. Nefa ny tena atahorana dia hiparitaka le aretina. Hiparitahan'ny aretina zany zao tena manahirana. Ka anankiroa zany hitanay teo peste bubonique le misy atodi-tarina ty ambany elika ireny. Tsara moa ny manamarika fa maimaim-poana avokoa ny fizahampahasalamana izay natao teto na ireo fanafody nomena ireo marary. Itoy hatrany ny etsika tahaka izao fa tsy hoe mandalo fotsiny. Efa hatramin'izay isika nanao toy izao hoy kosa ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro. Dia tonga eto zany zay androany sady mitondra an'izay fanampiana ho fitsaboanantsika izay a no mampahafantatra ihany koa hoe misy fifidianana atsoatsy. Fantatrinareo hoe misy fifidianana atsoatsy? Rovina misy fifidianana 11 décembre. Dia ireo zany ny candidat sy ny candidat mpanolotsaina an'Antananarivo miaraka amin'ny candidat Tojo Ravalomanana. Dia azadino ny numéro 4 amin'ny 4 décembre amin'ny 11 décembre numéro 4 tsika. Zay ny candidat natolona dokotera tonga mitsidika anareo ety foana zay. Dia miezaka tsika amin'ny fanampy mba hanamaivamaivana amin'ny fiainana zay fiainana efa sarotra. Zay a. Nanamafy kosa ireo kandidat ho mpanolotsaina iray lisitra amin'ny Ravalomanana Tojo larana faefatra fa isany ao anatin'ny vinanasany kandidat ny fanatsarana ny fampitaovana ireo CSPD ary fanomezana fitsaboana sahazany vahoaka. Dia voamaly ny kandidatsika ny teny hoe anampy ny vahoaka an'Antananarivo amin'ilay resaka hoe fahazahoana fisitrahana n'ilay fitsaboana maimam-poana eny anivon'ireo CSP2 sy ahafahana ihany koa miantoka ataontsika hoe fandraisana tanana tsaratsara kokoa ho an'ireo mila n'ilay fampidirana hôpitaly tsotsotra eny amin'ireny CSP2 reny. Efa zavatra ngeza be zany ao amin'ny sehatra ny fahasalamana eto Antananarivo dia ny ahafahana manatanteraka an'izany nefa dia raha tsy eo amin'ny toerana aloha dia tsy possible, tsy azo tanterahana zay. Dia zay mahatonga ny tenako miteny mahatonga nahay miteny etona hoe fidio zahay fidio Tojo Ravalomanana afaka natanteraka vina izay azo tanterahana ary mamaly ny etahitantsika ponina etỳ fotony. Mametraka fanontaniana aminareo raha ikerina mitrangan-javatra misy eto. Misy ve ny fandriam-pahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafon'ny malagasy? Misy ve ny fahamarinana amin'ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mavelona ve ny karama? Karaha hitanareo fa tsisy zany dia fidiona nga numéro 4 Tojo Ravalomanana. Mila tonga saina isika rehetra fa matoa misy ny fasahirana toy izao dia ny mpitondra no tsy mahavita ny asany. Zo ny vahoaka no manasazy ireo mpitondra tsy mahavita ny andraikiny amin'ny alalan'ny fanasorana azy ireo ka ny fifidianana no azahoana manao izany hoy ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro raha nametraka afatra ho an'ireto olom-pirenena tonga ny zaha fahasalamana teto ireo. Mbola hijanona eo amin'ny boriboritany faefatra izay hetransika amin'ny ity vaovao manaraka ity teny amin'ny fokontany Ankazitoa Nosy-Mavelona no nanatanterahana ny fitsidihana isam-baravarana ho an'ny mpanao fampielezan-kevitra ny kandidat larana faefatra eto Antananarivo renivohitra Ravalomanana Tojo. Nitarika izany ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro notronon'ireo RMDM sy ireo kandidat ho mpanolotsaina. Tsapana nandritra ny fandresen-dahatra ho an'ireo ponina fa velim-panantenana ny ponina ao amin'ity fokontany ity. Andao rahantsika ny tady vaovao eo amin'ny sary sindratsariny Tahiriny. Fanovana sy fanantenana miainga amina komina tsara tantana, fanadiovana ny tanàna sy fanajariana ny lakan-drano, isoroana ny tebo-drano, fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy fanazavana ny lalan-kely. Santionan'ireo amin'ny paikady hoentin'ny kandidat Ravalomanana Tojo itondrana ny fanarenana Antananarivo sy ny ponina ato amin'ireo. Nampafantarana ny ponina teto Ankazitoa Nosy-Mavelona ato anatin'ny boriboritany faefatra nandritra ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandidat larana faefatra izany vinanasa izany.
nitarika izany ny solombavam-bahoaka Rinana Andriamasinoro sy ireo kandida ho mpanolontsaina irailisitra amin'ny kandida ary ny eo anivony RMDM. Boleh manamboatra ty lalana ty bazara vidinareo. Zay a. Pasal waktu apa lu video garuh cara ni bat. Karena begini, sama tahu ada mas saya wani lampu kapon. Karena namanya sombre. Dalamnya tu tim apa mafita si kanditayu tu cara falmanan. Saya. Mana wani? Saya. Diberokatkan semua tawat semua. Jangan tidak. Anda harus bersambut. Alam setiap maaf pernah sudah misi. Sudah mena untuk akan sangat natar. Sangat Kristen, apakah manuva? Karena sangat great. Tidak diberokatkan Isini tu sana tenana jauh tanana tanarif semenjak sih soalnya tanana tanarif malu tuh semlam bawa jauh kalau fit tanah sebenarnya cah saja tu
Tovaravalomana larana faefatra amin'ny 11 décembre io ihany atsika io ihany afaka hitondra fahavany eto amin'ny tanànatsika zay tsara loatra tsika amponina Tananarivo nanaovany teo aloha azy mila manofy tokoa dia zay dia mampiterareo azy fidy raha mifidy amin'ny 11 décembre tonga mifidy numéro 4 Tovaravalomana no anavitra indray ny tanàna Tananarivo tany manodidina dia tonga vonina anovany zava-misy iainany ny vahoaka ny boriboritany faefatra resy lahatra amin'ny fandarasan'ny kandida Ravalomanana Tojo izay nampafantarana nandritra ny fitsidiana ireo mponina eto Ankazotoanosy Mahavelona. Fa mbola manodidina an'izay fifidianana izay atrany vita pritika efa naparitaka eny anivon'ny Ratsamangaika ny Voamera Maleo tena misana ny fifidianana eny anivon'ny distrika ny Elisy-pifidianana araka ny fanazavany CENI. Ny lisitra nampiasaina tamin'ny fifidianana Osolom-bavambahoaka farany teo ihany no ampiasaina amin'ny fifidianana kominaly ny 12 Desambra ho avy izao. Ho atrany ny fanazavany ny talemisana ny arakajy mirindra sy ny teknôlôjia vaovao eo anivon'ny CENI. Ndao rahantsika ny fanazavany. Amin'izao fotoana zao moa dia hitatsika fa ny ato amin'ny CENI dia efa anatin'ny fanomanana tanteraka ny fifidianana zao tanterahantsika amin'ny faraka amin'ny volana Desambra zao amin'izao ny fifidianana be ny tanàna. Eto dia milaza zay ato amin'ny CENI fa ny listim-pifidianana ampiasainy amin'izany satria araka ny voalaza dia ny listra nampiasaina tamin'ny fifidianana député zay nifaranana tamin'ny 15 volana be teo ihany no ampiasaina amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy io. Ka eto ny ato amin'ny CENI dia milaza amintsika fa efa vita tanteraka ny famontanana ny impression'ireo lista reo izay nitanterahina teo anivon'ny chef-lieu de région tsirairay. Efa vita amintsika amin'ny teny zao zany dia efa vita tonta, efa vita print ireo lista rehetrarehetra reo zay nifarana tamin'ny 15 novambra reo ary efa nalefa eny anivon'ny distrika tsirairay eny amin'ny Ratsamangaika ny CENI eny amin'ny distrika tsirairay. Izay moa zany satria tsika ny CENI dia miazaka hatrany mampahafantatra atsika mpifidy aiza ny bureau de vote ifidianantsika na hoe tafiditra ao anaty lista ve sa sy tafiditra ao anaty lista satria misy olatra amin'izao mbola miay hoe tafiditra ao anaty lista ve sa sy tafiditra na hoe aiza ny bureau de vote ifidianako raha ohatra ao anaty lista. Dia misy ny site web zay napetraka ny CENI ao amin'ny site web ny CENI zay rehefahantsika olom-pirenena tsirairay misy olom-pifidy mijery an'izay ao amin'ny site web ny CENI. Misy an'io fijerena anarana ao anaty listim-pifidianana io dia mampiditra ny anaranao anao sy ny karapanondronao dia asehon'le site web eo ary ianao no mifidy. Izany amin'iny fa vinanasa ho fampandrosoana ny renivohitra no tokony imasona amin'izao ary ny fampotehana Antananarivo no tokony anaovana ampamoaka fa tsy fanaratsiana na fankalana kandida sy antoko raha toka tena samy eo anivony fanoerana marina hoy ny fanehoan-kevitry ny Rodiben'ny mpanohitra ho an'ny androandry. Ndao rahantsika ny fanazavana sy ny fanadidina mahakasika izany. Tsy misy fanaovana politika manohitra ny mpanohitra izany fa rehefa tsy mpanohitra dia mampametra-panontaniana. Vinanasa ny tokony andresen-dahatra vahoaka amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao hoy ny Rodiben'ny mpanohitra. Ny fifidianana dia safidy dia anjaran'ny olona mpilatsaka fidinany mandresy lahatra ny olona ifidy azy. Fa ny manahirana eto zany dia le hoe tsy any amin'le olona pirotsaka ho fidina no misy le adi-hevitra fa any amin'le olona tsy pirotsaka ho fidina. Za tsy mbola naheno ny kandidat Tojo Ravalomanana ny resaka momba ny kandidat hafa tsy mbola naheno ary za koa mino fa tsy teny an'izany izy. Ny azy ny manahirana azy dia hoe ahoana ny anarenana ny Antananarivo sy ny vahoaka eto Antananarivo ka hahatonga azo olany amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy zao. Zay zany izay no tsy mampitovy an'le hevitra eto fa andao lay programanasa atsika hoentintsika mandresy lahatra ny vahoaka malagasy amin'ny safidy ny vahoaka malagasy satria ny vahoaka ny zao no manana an'le fahefana fa tsy isika ka mangataka an'le vahoaka atsika amin'ny fahefana nam-pelantanany mandresy lahatra azy tsika amin'ny alalan'ny programanasa atsika. Hatreto raha ny fanazavana ihany dia mbola tsy nisy antoko politika nitsintaka tao amin'ny tim ka naharesy azy mazava ny ao ambadiky ny fihetsika tahaka ireny ary tokony ho tandremany vahoaka n'Antananarivo izany satria lolon'ny politika no ambony fa tsy vinanasa hoy hatrany ny fanazavana. Zao aloha iresaka mety mara mana fotoana olo ty zavatra resako ty efa marina le izy
za hatreto tsy mbola nahita na ray aza na iray olona niala tao anatiny antokotiko Madagasikara ka nifaninana antokotiko Madagasikara ka naharesy azy tsy mbola nahita zany zany teto Antananarivo na iza tsy manome lesona ary tsy mananatra koa fa mijery constant fotsiny olona tena nanana izy azy daholo rehefa tsy narotsaky ny tiko Madagasikara le izy de mifaninana amin'ny tiko Madagasikara manao indépendant azafady ohatran'izany koa ny TRMD mindesana zany aiza moa izy am'izao fotoana zany io misy politika io misy ataoko hoe foto-kevitra ka na mety mitovy ny hevitra na tsy mitovy ny hevitra azadino fa misy tanjona koa ao anatiny ahoana ny anatrarantsika le tanjona ny tanjontsika ane zany de hanovany fitantanana eto amin'ity firenena ty raha tena mpanao politika mpanohitra dia ny fahampotehana Antananarivo tokony ho fahavalo iadivana sy dradradraina amin'ny vahoaka mila vinanasa mazava izany mba haresy lahatra ireo mpifidy fa tsy fanaratsiana no entina mandresy lahatra vahoaka amina fifidianana toy izao ho iatrany ny teo anivony RMDM. Lafim-baovao afa-tanteraka leo amin'ny fahatapahan-jiro tsy misy fiafarany ireo mponina eny Isotry tsy misy fivoany ny olany jiro eny an-toerana miandry ny fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra izy ireo manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny izay miantraika amin'ny asa fivelomana andavanandro. Tato-baovao ny faniry Andrianarivo eo amin'ny sary sy ndatsariny ny aro-tanjona. Na dia teo aza ireo fampanantenana sy lazaina fa vahaolana amin'ny resaka herinaratra dia tsy naharitra firy akory dia niverina amin'ny heriny sy ny tanjany ny delestazy eto an-drenivohitra. Tsy ny vahamandrakandroany ny olona ny fahatapahan-jiro raha ny fanazavan'ireo mponina ety Isotry sy ny manodidina. Zara raha misy ora telo na efatra ny mandeha ny jiro mandritry ny andro. Ny alina moa dia efa tsy lazaina intsono ireo mponina. Velotaraina ireo mponina manoloana izany ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra. Ireo mpivarotra mampiasa fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra hiara-ny faty antoka. Tapaka kely dia mitohy indray dia ohatr'izay tapaka kely foana zany dia mitohy kely indray eo ihany eo e. Ohatran'ny ina moa lakolosy mopeka ohatry izy zany eo dia eo ihany eo. Tena misy fentsaika any mahitsiny. Tena za zao na taloha manao glasy be da be fa zao za lasa tsy manao glasy alina izy. Ny tena efa antitra nefa ny tsena maizina. Ny kilia tsisy tsena, tsisy petsena. Fa le fandriam-pahalemana mihitsy ny atahorana satria amin'ny alina ny fanao sito mahery ny tena manao. Miandry fitokonana mandrakarivana eo anivon'ny Jiramao ireo mponina vao mamany olany jiro. Raha ny zava-misy manko dia afaka mandeha araka ny tokony ho izy ihany ny jiro aorian'ny fitokonana saingy rehefa mangina dia miverina indray ny fahatapahana lavareny. Tsy misy ny vahaolana maharitra treto fa topeta toko ihany. Miangavy ireo mpitantana sy mpitondra noho izany ireo mponina eny Isotry sy ny manodidina mba hijery akaiky ny olana izay metraika amin'ny vantana amin'ny fidiram-bolan'izy ireo. Nefa tao an'ny Jiramamo zany dia azo atao amin'izany le vahoaka majinika mba mandalo lasa ohatranay zao le ohatra hoe mana glasy yaourt ohatran'izany dia ny frizidera koa mandalo lasa simbasimba fahatany. Mba tsy asiana mihitsy aloha le fahatapahan-jiro fa tokony mba hisy jiro koa ny isan'andro mba tsy ho tapahany satria ny asa mila jiro daholo zavatra rehetrarehetra izay atao na maraina na hariva. Amin'ny maraina moa tapaka indraindray ao anatin'ny tena ilanao jiro mihitsy ny tapaka ohatra le amin'ny 5 maraina zao zany koa dia mba hoe tsy ho tapahana intsony zany. Raha ny fanazavany teo anivon'ny Jirama, olana ara-teknika amin'ireo milina roa mpamokatra herinaratra ao Ambohimanambola no antony tsy maintsy hanapahana ny jiro amin'ny toerana maro eto an-drenivohitra. Eo ihany koa ny tsy fahafahan'ny milina iray ao amin'ny Afri Power mandro seza miasa araka ny tokony ho izy sy ny ahitana izay mahatonga ny fihenany ahavy ny todrano ao Andekaleka. Toy ny vaovao makasika ny COP29 kosa indray dia ady hevitra mipetraka ary hetsahtam-baolana mandritra ny fiaonam-be andiany 2020 na ny COP29 ny resaka famatsim-bola ho an'ireo firenena sahirana mba ahazahoan'izy ireo miatrika sy miady amin'ny fiovavan'ny toetrandro sy ny toetany.
isan'ny tranga voaresaka ny momba any Madagasikara sy ny fananganana ilay lalambe mikodana ampifandray Antananarivo sy Toamasina. Manimba ny tontolo iainana satria mahakasika faritrala ity lalambe mikodana ity, raha ny famakafakana nataony fahitalavitra France 24. Bonjour Audrey Racine. Bonjour Julien. Vous ne vous en voudrez pas, on va laisser un peu de côté Bakou parce qu'il y a les négociations qui patinent, ça se termine vendredi. Vous nous emmenez à Madagascar où un projet d'autoroute menace plusieurs forêts. Oui, pourquoi je vous parle de cette affaire, c'est qu'elle est symptomatique d'un problème plus grand de protection des ressources naturelles dans les pays en voie de développement. Ces deux autoroutes, vous allez voir leur tracé, elles vont passer dans l'est de l'île. Il s'agit de l'autoroute du Soleil, verticale le long du littoral, c'est à droite, et celle au tracé plus horizontale, vous le voyez, qui va relier Antananarivo à Toamasina. Des dizaines d'associations, 59 en tout, demandent la suspension de ces travaux qui traversent des aires protégées et qui entraîneront donc de la déforestation dans des zones de forêt primaires importantes pour la biodiversité, pour le climat de l'île et plus globalement du monde. Écoutez Jean-Philippe Palazzi, il est le directeur de l'Initiative pour le développement, la restauration écologique et l'innovation. C'est un organisme basé à Madagascar et il est actuellement à la COP29 pour lutter contre ce projet. Quand on fait une route dans les forêts primaires, ça n'est pas juste l'emprise de la route. Tous les constats au niveau international montrent que dans les forêts tropicales, quand vous faites une route, vous donnez l'accès et donc ça entraîne des conséquences en cascade sur des kilomètres de chaque côté. Des mines illégales, l'exploitation illégale de bois, les trafics, l'agriculture sur brûlis, la production de charbon de bois, etc. Donc c'est ça qui nous préoccupe, c'est que finalement ces infrastructures soient un peu un coup fatal pour des forêts très importantes à Madagascar. Alors Jean-Philippe Palazzi me disait qu'il n'était pas du tout opposé à la modernisation de Madagascar, modernisation qui est nécessaire, mais qu'il y a d'autres options comme celle d'améliorer le réseau ferré ou routier existant, ou au pire de revoir le tracé de ces routes pour contourner les massifs de forêt primaire. Le gouvernement malgache, il affirme avoir déjà corrigé le tracé initial que vous venez de voir pour protéger la forêt, protéger aussi le creux des vallées, ce qu'on appelle les talwegs, qui permettent l'écoulement des eaux. L'une des responsables du projet répondait à notre correspondante Gaëlle Borgia. Ce n'est pas uniquement l'air protégé qu'on a évité, mais on a évité aussi les talwegs pour que ça ne passe pas dans les rizières. On a évité tous les impacts négatifs prévus dans le tracé initial de l'autoroute. C'est le contrat qui dit que ça va être un objet de mise à jour. Il y a de consultations publiques là-dessus, donc c'est un sujet à mettre à jour. Voilà, et de l'autre côté, les associations qui sont contre ce projet, Audrey, s'adressent au Fonds monétaire international. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est ironique, mais le FMI vient d'accorder un prêt de 321 millions de dollars à Madagascar au titre de la résilience climatique. Et l'un des objectifs affichés de ces financements, c'est la protection et la restauration des forêts. Donc les associations soulignent là une incohérence. Bien sûr que Madagascar ne peut pas se passer de financement pour s'adapter au changement climatique. C'est l'un des pays les plus vulnérables au monde, qui subit des sécheresses et des inondations chaque année. Mais la première mesure pour s'adapter, c'est de protéger cette forêt primaire restante qui crée de l'humidité, qui sert aussi de tampon en cas de fortes pluies, d'inondations. Sans cette forêt, les périodes de sécheresse ou au contraire de fortes pluies vont être plus difficiles à vivre pour les populations rurales aux abords de ces massifs. Cela risque de mettre en danger l'agriculture locale et donc la sécurité alimentaire de ces populations. On va écouter une autre représentante d'une des associations malgaches qui s'opposent au chantier et qui n'est pas convaincue par les promesses gouvernementales de modification du tracé. Pour le moment, nous n'avons pas eu des informations satisfaisantes. Il y a aussi des manques d'informations, surtout à l'accès aux informations officielles par rapport au tracé, à la renouvellement de ces tracés. Et donc, on reste très inquiétant par rapport à cette tracé, l'ancien tracé. Autour de cette route, il y avait beaucoup de rizières qui sont aux populations locales. Pour les communautés, ce sont les travaux des communautés locales, ce sont tous des paysans. Donc, s'il y a cette déforestation massive pour la construction de la route, ça va impacter leur survie et notamment la sécurité alimentaire et la production de la riz notamment.
Voilà, et c'est d'autant plus frappant que Madagascar, Audrey, fait partie du forum G0. Vous nous en parliez la semaine dernière. Ce sont les pays neutres en carbone. Oui, rappelez-vous, Madagascar, c'est seulement 0,08% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon l'outil Climate Watch. Oui, mais voilà, la déforestation, eh bien, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre et ça détruit aussi le puits carbone. Il y a donc 2 effets négatifs sur le bilan carbone. La déforestation, il y en a déjà eu beaucoup à Madagascar. Vous le voyez en rose, c'est la perte de couverture arborée depuis 20 ans. Vous voyez que c'est surtout dans l'est de la grande île, là où justement sont prévues ces autoroutes. Depuis 2001, Madagascar a perdu plus d'1 million d'hectares de forêt, soit 22% de sa couverture arborée. L'an dernier, elle a perdu 303 000 hectares de forêt, ce qui a relâché 160 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pour un pays zéro carbone, c'est un peu dommage. Merci beaucoup, Audrey. Waratsika io ihany asia pitaina amitsika eto ihany ny toy izay fivorinana izay atao any an-toerana izay moa zany fa melohan'ny irosotsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena dia ampahafantarina anao mpanaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao hariva izao fa amin'ny sivora alina dia isin'ny fiteloka sy adeloka bevava manoloana ny olana nandritra ny ady amin'ny famonoana atao amin'ny bande de Gaza hatramin'ny taona 2024 no antony izao adidy-pitsarana izao no rahantsika ny fampitinana izay vaovao izay. Namoany fitsarana raisam-pirenena misahana ny eloka bevava na ny CPI didy fampisamborana ny Premier Ministre israeliana Benjamin Netanyahu. Ankoatra azy dia nahazo izany didy izany koa Yoav Gallant, ministra ny fiarovam-pirenena israeliana teo aloha, Mohamed Dif mpitarika ny Hamas. Nokian'ny Premier Ministre israeliana izany didy izany ary nanokana ny fotoana ho andro mainty teo amin'ny tantaran'ny firenena ny tenany. Iarovana ny zoma olombelona ny fitsarana an-tampony raisam-pirenena hoy Benjamin Netanyahu kanefa niova izany ka zary lasa fitsarana amin'ny tanila ka lasa fahavalon'ny olombelona izany ankehitriny. No ampangaina mantsy izy ireo hananao leloka bevava izay tsy mitombina akory noho ilay fitsarana amin'ny tanila hoy ny fanazavany. Samy manana ny fahamarinana kanefa miteraka fahatsiantoka ho amin'ny fitsarana ny fanotohinana ny zon'ny demokrasia izay manome fahafana hiaro tena amin'ny fampiroroana amin'ny famonoana olona izay nitarika fandravana goavana tao amin'ny faritry Gaza izay nitariny ny firenena Israely. Tapitra ny fampalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'izao hariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ampatsahivina hatrany fa amin'ny sivora alina no arainao eto amin'ny fahitalavitra MBS ny fitondran'ny kandida Ravalomanana Tojo ny fomba fijery ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra taorian'ny fitsidiana sy ny fijereny ifotony ireo boriboritany enina mandrafitra ny commune Antananarivo renivohitra izany. Eo ihany koa ny fitondran'ny vinanasa ho an'ny tanora amin'ny sivora alina ny fitondrana eto amin'ny fahitalavitra MBS momba izany rehetra izany fizay kosa ametraka ny soavatsara veloma tompoko.